Makasika izay tontolon'ny zavakanto izay ihany fa ny makasika ny hira kosa eto ny Trinambara. Natolotra ny Dilaina tompon-daka ny Castel Live Opera ny lokany sy nandritra ny lanonana izay nitanterahan'ny Brasserie Star ny farany herinandro lasa teo tao amin'ny Hôtel Carlton Anosy tao anatin'ny lanonana ara-pianakaviana no azo ilazana azy no natanterahana izay fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny loka izay. Lova Ramanatsoa Kristiana Kodramanga no nanangina ny vaovao. Natolotra ny Dilaina ilay teratany malagasy tompon-daka ny Castel Live Opera ny lokany nandritra ny lanonana izay nitanterahan'ny Brasserie Star ny farany herinandro lasa teo tetsy amin'ny Hôtel Carlton Itsy-Anosy. 5 tapitrisa ariary no sady fahafahana mamokatra rakikira matianina no loka azon'ny Dilaina. Nisongadina tokoa ity mpanakanto malagasy ity nandritra ity fifaninanana raisam-pirenena ity. Fifaliana satria izay moa zany tanjona hoe iza no azo anazy dia isika malagasy no nahazo azy fa tsy zarera satria teratany malagasy dia teto no be azy na teto amin'ny tanitsika dia voafidy teto moa zany dia zany no nisolo atsika tany Abidjan dia azontsika le loka dia tsy zarera mandresy fa atsika malagasy amany. Nisy ihany koa ireo tsara vitana nandritra ny lalao SMS izay mifandray hatrany amin'ny Castel Live Opera. Anarana tsara vitana misa 5 no nosariana nandritra ny fotoana ary isan'ny voasarika ny anaran'ilay mpikambana ao amin'ny kongresin'ny Tetezamita Andriamatoa Zafilasy Stanislas. Nahatratratra amin'ny $7,000 Amerikana tokoa ny lokan'ny fampizaraindreo tsara vitana. Fa nanakatina ity alpilanonana ity ny fampisehoana ny arahana tamin'ny Dilaina. Fotoana nahafahany naneo ireo vahiny nasaina fa mendrika azy tokoa ny nahazon'ireo loka lehibe. The song